fotoana izao toy ny ahoana ny toe-po hoentinao miatrika an'izany taona izany. Mahakasika an'izay no raha tsika atao anatin'ity toriteny anankiray ity. Tratry ny taona faly miarabantsika rehetra tratry ny taom-baovao ny fihedanan'ny tompo ho an'ny ankohonanao rehetra izay mijery an'ity fandaharana ity. Ivavakintsika tompo Andriamanitra io faly izahay nomenao taom-baovao tena tsy misy mahafaly anay afa-tsy hainao izay nikarakara ny tahy anay tratry izao fotoana izao dia taio izay rehetra hifampizarana eto mba hitondra fifaliana ho an'ny ankohonana tsirairay hanomboana ny taona dia misaotra tompo misaotra anao izahay ny amin'ny zavatra rehetra dia okenao hoeto avoanay an'olo-tsaina hikasika ny tsirairay avy mba izay tena sitraponao ny tanteraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra ary ny teny izay hoentina hifampizarana dia tena le teny fantatritsika rehetra 4 ans kristiana hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia. Filipianina 4:4. Te antany anao hoe taom-baovao toy ny mahazatra ve no niatrehanao tamin'ny farany taona. Sa tena nahatsiarovanao ny fitahiana mahatretrika nomen'ny tompo anao ity taona vaovao ity, izao fanombohan'ny taona ity. Nanao fanao n'izao tontolo izao ve ianao mitovy amin'izao tontolo izao? Faly, miravoravo amin'ny filan'ny nofo, amin'izay mahafaly ny nofonao fotsiny. Sa tena tsapanao hoe tena tsara le Andriamanitra e. Tamin'iny taon'iny izao nalaza ary tena nandripaka mihitsy ny Covid. Fa tsorina aminao, fa nosafidin'Andriamanitra manokana ianao matombola velona amin'izao fotoana izao. Tsapanao ve ny fahalebiazana izany? Tsapanao ve fa tena narovana ianao, tena nikarakaraina ianao, tena faly ve ianao, fa tena manana fihevitra hiverana anao indray ny tompo amin'izao fotoana izao matoa nomeny aina ianao. Tsy anao ange ny segondy. Ny olona izao tontolo izao mieritreritra hoe za tena niaina tsara tamin'iny, nahay an'izao, nahay nitandrina nahay an'izao. Tsy ry havana. Tsika kristianina dia mahafantatra fa ny aina avy amin'Andriamanitra. Matoa tsika mbola velonaina dia arabaina satria nofidian'Andriamanitra indray ianao hamakivaky ny taona manaraka. Nisy ny Covid, ianao tena hoe afaka. Eto indray tsika. Nisy ny fihibohana ngambany ianao tena mahatsiaro fa ny tombo finoana, ny tombo fahatokisana an'Andriamanitra matoa tonga tratra an'izao fotoana izao. Tena mino afa faly ianao. Faly miaraka amin'ny tompo fa tsy mifaly miaraka amin'izao tontolo izao. Raha izao tontolo izao nijerena dia fantatrao. Be dia be ny zavatra tsy ankasitrahanao. Be dia be ny mety hampatahotra anao. Fa izao baiko ny an'Andriamanitra. Mifalia ao amin'ny tompo. Hoy ao aminao mifalia. Tena mahay mifaly araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao? Fa raha mahay mifaly araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia ahafantatra izany fifalianao ao amin'ny tompo izany. Ahafantatra fa hafa ny mifaly miaraka amin'Andriamanitra. Tena manana aina vaovao, manana fanamahery. Tenin'Andriamanitra daholo izany. Io tonga izy ame aina. Be dia be fiainana, be dia be ho anao. Izay indray no ambara aminao amin'ity. Amin'izao taona izao, taona vaovao tadidio, fa fitsofan-drano, mandray tsodrano tsika rehetra. Dia ianao, tsodrano avy izany tianao azo. Avy amin'izao tontolo izao sa avy amin'ilay tompo. Dia mino fa tena hisafidy ianao. Fa ny tsodrano'ilay nahary ianao no tsara kokoa eo amin'ny fiainantsika. Taom-baovao efa hialohavan'ny fanahiana ve? No ao an-tsainao amin'izao taom-baovao izao. Sa taom-baovao hifaliana amin'ny fanantenana, anananao toky ny amin'ny ho avy. Misy ny teny ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, miareta amin'ny fivavahana, mahareta amin'ny fivavahana.
Manam-panantenana ve ianao? Sa efa kivo sahady hoe tonga indray tiany taona ohatra ny tsy hitako sahady izay ho avy mana misy fanahiana zao tontolo zao manambara zavatra mampatahotra be deaibe hoe mbola ho avy ho sarotra ty taona ity fa ianao zanak'Andriamanitra dia efa fantatrao fa matoa ianao nomen'Andriamanitra aina, matoa ianao nasainy velona dia satria manana fanantenana, manana projet ho anao Andriamanitra. Dia izao tontolo izao ry havana mampatahotra foana fa iny Tompo Jesosy Kristy efa niteny ilay teny fantatritsika loatra ao amin'ny Jaona toko 4:17 manao hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Naresy izao tontolo izao. Ianao efa novidian'Andriamanitra ho mpandresy mihoatra noho ny mpandresy rehetra. Matoki ry havana, aza matahotra. Fa rehefa miaraka amin'ny Tompo ianao dia tadidio fa efa mpandresy. Misy ny fahoriana voalaza teo fa mahareta satria efa fantatrao fa efa mpandresy ianao ary efa tefen'ny Tompo ianao mba hiatrika ninona zavatra amin'izao fa izay manana ny Tompo tsy mana ary efa vonina ny andresy. Baiko ny atsika asainy mifaly ianao zanany dia mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo ary tadidio fa ny antom-pisianao dia anompo mba hisehony ny voninahiny eo amin'ireo zanany sy ny asany tanany. Efa voafidy mpandresy mihoatra noho ny mpandresy. Efa tefeny hatrany ianao mba tsy ho resy. Ka matoki azy dieniny ity fa ho voata manomboka eto ka hatrary. Dia aza matahotra, ninona mitranga fa ho aminao ny hazavana ny lanitra ho manga ary ny ankonanao ankino aminy ho voata dia mifalia mandrakariva alaviro ny ahia. Dia mirary tao tsambatra ho anao sy ny ankonanao Jesosy efa melo lalana manomboka izao. Dia tahian'Andriamanitra ianao mivoninahitra ho azy irery ihany. Izay rehetra ataonao dia tadidio fa ho azy. Ary efa manao asa ho azy ianao dia ho voata ary anam-pifaliana tsy ho takatry ny saina. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io. Misaotra anao fa efa manambara aminay sady ianao izao fa hifaly izahay mandritry ty taona vaovao ity indray. Hifaly noho ny aminao Jesosy Kristy. No baikonao hoe mifaly ao amin'ny Tompo. Mifaly tsy araka ny fifaliana izao tontolo izao fa mifaly manana fanamiadana, manana fanamatoky, manana fanamahery, fana efa mifaly fa mpandresy amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao izahay ny amin'izany satria ny Andriamanitra rehetra ianao tsy misy toanao ny eto ambonin'izao tontolo izao ary tsara. Tena misaotra anao izahay ny amin'izany. Misaotra Jesosy satria matoky izahay fa izay rehetra eo am-pelatananao tsisy haharombaka ka izay mihaino izao fotoana izao dia efa hifaly fa eo ianao mandrakariva, eo ianao mandritry ny taona vaovao ary hitany ankonany tsirairay, hitany firenenay.